rehetra ary fahasoavana ho antsika ty fotoana androany ity. Alleluia, alleluia. Dia hivavaka antsika metraka ny fotoana rehetra ho tanan'Andriamanitra. Ry Tompoandriamanitra ranay eo, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy ary mame voninahitra anao Andriamanitra tsy to no ty androandroany ity izay natokanay hanompoana anao hanomezana voninahitry ny anaranao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina ny fotoam-pivavahana, ho tahina ny mpino rehetra na eto amin'ity fiangonana ity na ireo any amin'izay tokantrano any. Ny fahasoavanao no anapaka ry Andriamanitra eo, ko ny tera sy ny aja ary ny voninahitra ho anao irery any anio ampitso ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Ny marary rehetra sitranina amin'ny anaran'i Jesosy, ny manana olana vonjena amin'ny anaran'i Jesosy, ny tsiraray avy ho tahina arabaky teny. Misaotra ray malala. Halleluia, amen. Irana koroa avy hatrany no irantsika miderana tompo mitsangantsika na itsika eto na ny arona tokantrano any aoka tena nompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika mantolo isika. Alleluia, alleluia. Dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanay ety anoloana. Faly miarabanao any tokantrano ihany koa izay manaraka an'izao fandaharana izao. Tiako no milaza aminao androany hoe sambatra ianao fa olomano. Sa tsy izany ve? Sambatra ianao satria manana an'i Jesosy ka rehefa amin'ny fotoana ao anatinao ilay finoana dia sitranina ny aretina rehetra, vahana ny olana rehetra. Sa tsy izany ve? Mino izany ve ianao? Ny te hahafantanana mafy be ho an'i Jesosy tsara dia ataontsika hiderany tompo. Samba Paulo Mingo, Samba Chofavu Abuti, Samba Satia Mino, Handuba Nilalicha, Samba Satia Mino, Handuba Nilalicha. Samba
Cara kami tumbuh Anu vanilla di
somino anao, hanao manoto, luau ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao. Samy maka ny toerantsika rehetra tompo, miarahaba antsika izay manatrika ty fitombavaka itya eto amin'ny toeram-pivavahana ny tenako amin'izao fotoana izao, ary manonona ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsy hakanavaka ihany koa. Androany dia ambarako hoe eto ny fanatrehan'Andriamanitra, eto Jesosy Kristy sy ny fanatrehany. Noho izany na izy ianao maharary, tena tsapanao misy fanahitainana efa tsy zakanao ntsony any amin'ny tenanao any, androany Jesosy anasitrana ny aretinao. Zay rehetrarehetra verhevitra sy manana olana saribahana amin'izao fotoana izao dia ity ny teneniko aminao, mahagaga Andriamanitra. Aina ny zavatra rehetra ary afaka amany olana rehetrarehetra misy amin'ny fiainantsika ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Toy izany hoe koa ho anareo rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any an-trano na any amin'ny toerana rehetrarehetra izay mety misy ianareo any, ambarako tahaka izay nanambarako tamin'ny fiangonana teto hoe afaka handray fanasitrana ianao na dia any an-trano azy, afaka handray vahaola ianao na dia any an-trano azy, afaka hotahin'Andriamanitra ianao dia any an-trano azy. Fa ny antsoko atsika rehetra na ho atsika atao amin'ny trano fiangonana na ho anareo any amin'ny toerana misy ianareo any an-trano any dia izao: manana finoana fa eo Andriamanitra, manana finoana fa afaka hiasa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra, satria matoa ianao nataon'Andriamanitra iona amin'izao fotoam-pivavahana izao, dia vonin'Andriamanitra sy ny heriny hiditra an-tsehatra sy hiasa eo amin'ny fiainanao. Noho izany andehantsika hivavaka ankehitriny. Hoy aho hoe tapitra iny ny taona ny enim-bolana tamin'ity taona ity, lasa ny enim-bolana voalohany. Maro ny zavatra mifamaofao sy ny tranga, ohatra amin'izany fotsiny raha teto amin'ny firenentsika. Maro ny zavatra nisy, maro ny zavatra ny tranga, maro ny zavatra ny sehoary fatatsika rehetra zany, na ho atsika ato na ho atsika any an-trano any. Be dia be zavatra ny sanga, fa saingy mampahery be dia izao, mbola nataon'Andriamanitra tafita ianao tamin'iny enim-bolana lasa iny. Ary mampahery be dia ity, amin'ity enim-bolana faharoa ity dia izao, tena ho tahin'Andriamanitra be mihitsika rehetra. Anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra, fa ny antsoko anao dia izao: andao ho amafisitsika eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny fanekentsika an' Jesosy sy ny fanamafisantsika ny fanorentenantsika, fa isika dia vonina anompo an'Andriamanitra, hijoro an' Jesosy ary tsy alamy mandrakizay. Amanina. Ka andohantsika tonga dia hivavaka ny amin'izay ary tompoka amin'izao fotoana izao. Na ho anareo any an-trano ary mivavaha amin'ny finoana, misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra rainay, fa nitahinao zahay nandritry ny enim-bolana lasa iny. Ianao ilay Andriamanitra lehibe, mahefa zavatra rehetra, Andriamanitra mahagaga, mpanjaka izao rehetrarehetra izao. Misaotra anao izay rainay fa tena nitahinao sy nambinao ny fiainanay tamin'iny enim-bolana iny, ka narovanao zahay. Tsy navelanao tratra ny aretina, tsy navelanao tratra ny loza, nambinao sy nitahinao tamin'ny zavatra rehetra, ka isarana anao izany rehetrarehetra izany. Mankasitraka Tompo eo an-tananao tokoa ny fiainanay. Samy hivavaka sika. Vavany fona manontolo aoka tena anana finoana ianao fa mihaino vavaka Andriamanitra. Ren'Andriamanitra zao vavaka atao zao. Alleluia. Eo an-tananao no avinay rehetra Tompo, apetraka eo am-peran-tananao Jesosy amin'ny fahaloran-tenanay indray. Mandritry ny enim-bolana ho avy dia mino izay fataky nitahinao, niarovanao anay tamin'ny enim-bolana lasa, mbola hitahinao sy hanambinanao anay indray amin'ny enim-bolana ho avy iny. Vavany fotsika rehetra, apetrao am-peran-tanan'Andriamanitra ny fanirianao,
ny fiainanao rehetra hoentana ten'Andriamanitra izany mba ho tahin'Andriamanitra sorasin'Andriamanitra tanana ny fiainanao amin'ny enim-bolanao avy io sotr'Andriamanitra raiko mankasitraka anao aho eo an-tanana ny fiainanay rehetra zay momba anay amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany ny enim-bolana manaraka ity mba ho enim-bolana misy fitahina fanambinana fiarovana hoeniko fahasoavana ny fiainanay rehetra ka tsy avelanao hiala ampilatananao zay Andriamanitra faharovannao zahay ka ho tantaninao ny fiainanay sotra ray zanaka sy fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy isotra ny tompo Andriamanitra tsara o alleluia amen alleluia isorantsika lehibe Andriamanitra izay nafatsika nivavaka teo anatrehany ny azoko antoka zany dia izao ny fiainantsika ny mombantsika rehetra amin'ny enim-bolana faharoa ity dia izao ho tahin'Andriamanitra aza matahotra ny amin'ny zavatra hitranga sy isy ianao fa ny azo antoka dia hoe ny fiainan'ny olona izay eo ampelantanan'Andriamanitra dia ho raisin'Andriamanitra tanana mandrakariva ary ho ambinin'Andriamanitra ny fiainan'izany ny olona izany amen ka melohan'ny idirantsika indray ary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia angataka hira anankiray amin'reto mpidera ireto isika melohany anaovantsika ny vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra miramy ny fono rehetra ianao Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra sotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay fa mbola nomenao ity fotoana androany ity indray erahay miaino sy mandre ny teninao isaoranay anao manokana Andriamanitra satria fitahina avy aminao ny teny
ary fahasoavana no manokana ao anay tsirairay avy izany. Ka androany Andriamanitra dia mangataka aminao zay mba hitena amina rehetra ianao, satria ny teninao dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka ny iza na iza Tompo Andriamanitra andre izao teninao zao dia aniraka amin'ny fanahy masina ianao mba hiasa lalana izany teny izany ao am-ponay tsirairay avy, ka ho marina aminay ary ho tanteraka aminay ane miery zao tenin'Andriamanitra izao androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mitenena raha eo fa vonika eno mpanomponao. Inty aho Andriamanitra mpanomponao aho, ampiasao araka ny sitraponao rehetra, raisiko fahasoavana manokana ho andray nizarany teninao eto, ka dia manosora fanahy masina ary mampitenena ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao aritsika tonga dia andray ny Baiboly dia hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitonan'Andriamanitra atsika androany izany, araka ny teny voasoratra amin'ny faminaniana izay nentin'i Isaia toko 5:7 eo amin'ny 1:voalohany. Isaia toko 5:7 eo amin'ny 1:voalohany. Manao moa dia raisiny Baiboly raha tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra mba afantaranao izay tena voasoratr'Andriamanitra ao tokoa izany. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo namakiko azy. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia Kirosy, izay notantanako tamin'ny tany anakavanana, mba handreseko firenena eo anoloany, sy amahako ny fekibon'ny mpanjaka, mba amoako varavarana eo anoloany, ka tsy irindrina intsony ny vavahady. Averiko le tapany farana, mba amoako varavarana eo anoloany, ka tsy irindrina intsony ny vavahady. Avy amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra zay faminaniny nampitonan'Andriamanitra ho an'i Isaia, ho atsika fiangonana zay manatrika eto, ho anao zay manaraka ny tenin'Andriamanitra any an-trano, io tenin'Andriamanitra io androany. Ny loha hevitra ianaratsika amin'ity androany ity dia hoe amo ny varavarana rehetra zay taky ny efa nidy teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tovy amenna mafy raha marina zany e. Amenna. Arak'izany loha hevitra zany ry havana dia izao, afaka mamoha na hoe afaka mampisokatra ireo varavarana rehetra zay taky ny efa nikatona sy ny hidy teo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona Andriamanitra. Indrindra itsika olon'Andriamanitra zay efa nandray an'i Jesosy, nanaiky an'i Jesosy ho tompomonjy ny fiainanao manokana ianao, ary tena resy lahatra tsy ampisalasalana ny anatina ho any, fa ianao efa zanak'Andriamanitra mihitsy. Dia zao ny ambarako aminao androany, na inona varavarana nikatona ny teo amin'ny fiainanao, aza matahotra fa amin'ity ambolana faharoa ity dia izao hosokafan'Andriamanitra mitanatana daholany ny varavarana rehetra hitondra fitahiana, fanambinana, favokarana eo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Amen ve? Resy lahatra ny amin'izany ve ianao? Ho ataon'Andriamanitra zany androany, ho tanteran'Andriamanitra zany androany. Amen. Ekeko ry havana, nandalo ny anim-bolana voalohany isika tamin'ity 24 ity. Mety tsy arak'izay neveranao azy angamba ny zavatra nitranga sy zavatra tonga eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, satria raha nigadina ty taona 24 ity dia samy niandrandra daholo isika, ary samy nanantena nitondra ny faniritsika teo anatren'Andriamanitra, nitondra ny etaetatsika, nitondra ny fanambitsika hoe amin'ity taona 24 ity dia mba tiako ary vita trano, azo fiara, andeha tsara ny asa, ho ambinina zay atao, atsangana tokantrano. Samy nanana ny fanambitsika isika, samy nanana ny tanitsika isika, ary samy mitondra zany teo anatren'Andriamanitra.
Ny zavatra tsapasita nefa ndriavana ty zao. Maro be tamineo olona zay miresaka taminay no totrany efa kivy sahady ary verihevitra ka miteny manao hoe raha zao angambany toy a totrany tsisy azo tenainy ty 24 ity. Ary misy olona efa mampio ny tena sahady mihitsy amin'izao fotoana izao hoe ity taona ty angambany dia ho taona tsy havitana ninina, ho taona ho sarotra, ho taona tena hoe mikatso daholo ny zavatra rehetrarehetra. Maro amin'ny olona amin'izao fotoana iainantsika izao no verihevitra manoloana ireo zavatra nisy teo amin'ny fiainana, manoloana ireo tranga maro samihafa tamin'ity taona 24 ity, satria toa tahaka ny katona daholo lalana rehetrarehetra no zay ny very ny asoa sy atafavoaka azy. Nana tena zavatra maro ny olona tamin'ity taona ity, kanefa no iateo hoe tena verihevitra ny olona, ary misy ny sasany teny hoe tena very fanantenana ty, kivosiketraka ty, ahoana zavatra misy arakaraky natenena fiainana tsara. Toa vao maika raty ny hitany sasany amin'izao fotoana izao ozy ny olona. Fa zao ny teneniko aminao ny fiangonana, ianao izay mandeha zao tenin'Andriamanitra izao, tapa-kevitra Andriamanitra, vonona tanteraka Andriamanitra, fa na inona ny lalana tahaka ny efa nikatona teo amin'ny fiainanao, na inona varavarana tahaka ny hita eo amin'ny lohanao, androany oskafan'Andriamanitra daholo ny varavarana. Ohatrany kely ny amenina anao. So dia ozy ianao pastera zao ve dia mbola azo ekeny zany. Resy lahatra ry havana, fa matoa Andriamanitra nampitondro zao afatra zao. Rehefa nanomana n'ity afatra ity eniko tany anatiko tany hoe hitsangan'Andriamanitra androany, ary vonin'Andriamanitra, satria mahita tokoa Andriamanitra amin'izao fotoana izao anefa be dia be ny lalana nikatona, ny varavarana nito amin'ny fiainan'ny olona, na ny Eliasy io, na ny araboly io, na ny fiainatokantrano io, na amin'ny zavatra rehetrarehetra atao, ary misy herineny sasany hatrany amin'ny fiainam-panaso ny fahampony tahaka ny ohatry ny katona amin'ny varavarana. Fa ozy Andriamanitra aminao androany, andeha alohantsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao, dia ho vahan'Andriamanitra amin'ny varavarana izay katona rehetra, ary mampahery be tsy avelan'Andriamanitra intsony izay varavarana sokafany androany. Halleluja! Amen na ve? Amen! Amin'ny olombelona anao dia ekeko tokoa raha ianao hoe pastera, ohatrany efa tsisy hevitra na ny fandrarany ty, na ny business ty, na inona tahaka ny katona daholo ny lalana, ary misy miteny hoe iraisan'ny olona rehetra io amin'izao fotoana izao. Fa zasy ianao ange tenenin'Andriamanitra androany fantatr'Andriamanitra fa midy ny lalana, fantatr'Andriamanitra fa mikatona daholo ny zavatra atao, fantatr'Andriamanitra fa tahaka ny tsy mandeha daholo ny an'ny olona, fa ozy Andriamanitra amintsika androany, izy Andriamanitra ny andeha eo alohantsika. Amen na ve? Andeha eo alohanao satria olom-boaositra ianao ozy, zanak'Andriamanitra zasy ianao, dia izy Andriamanitra tapa-kevitra hoe osokafako izay lalana, osokafako ny varavarana, dia tsy avelako midy intsony zany, dia ho tonga amintsika fitahiana rehetra. Halleluja! Io Andriamanitra ivavahantsika, le Andriamanitra izay toriko aminao, le Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy io ry havana ty izao, izy mantsy dia ambarany Baiboly, izy no Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana ary ny fahaiza-manao rehetra ahafahany mitantsehatra sy miasa eo amin'ny fiainan'ny olona. Amin'ny zavatra sarotra averina fa tahaka ny tsy ho tafavoaka anao, amin'ny zavatra sarotra averina tahaka ny tsy vitanao intsony, dia mbola ambarako aminao androany fa vitan'Andriamanitra, ain'Andriamanitra ny mitantsehatra hamonjy anao. Amen na? Ary ain'Andriamanitra ny manokatra an'izay varavarana rehetra ny katona. Ohatra anankiray teneniko amintsika ngedy ity ao amin'ny Josoa toko fahaenina manomboka amin'ny 1 hoe tena ain'Andriamanitra tokoa rangahy manokatra izay varavarana eo mikatona teo amin'ny lohantsika, na dia tsy haintsika zanak'olombelona intsony ary manokatra an'izany. Raha mba olombelona dia tena tsy vita e, angambany dia tsy ho tafavoaka e, tsy ho tafiditra intsony e, fa raha mbola ao Andriamanitra ry havana, matoky ianao, mino tanteraka mihitsy
fa tsy maintsy hosokafan'Andriamanitra zay varavarana tahaka ny katona sy ny hidy teo amin'ny fiainantsika. Josoa toko fahenina ary dia manomboka amin'ny 15 ane no andeha ho jerevantsika amin'izao fotoana izao. Zao vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakiko izany teny izany. Ary nidy mafy Jeriko tamin'izany andro izany noho ny amin'ny zanak'Israely, tsy nisy mivoaka ary tsy nisy nidy. Naninona hoy Jeriko? Nidy mafy, tsy misy afaka nivoaka, tsy misy afaka niditra ny olona, fa tena nidy mafy ity mandan'i Jeriko ity. Dia zao voalaza ny 12. Arao Jehova tamin'i Josoa, indra fa natolotro eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy maheriny. Koa mandeha any manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra ary ene mananaovanao izany. Ary asio sorona mitondra anjomara 7 mahafaneno eo alohan'ny fiara, ary amin'ny andro fahafito dia hodidino ny tanàna, hodidino mpisorona nitsoka ny anjomara ny tanàna. Ery amin'ny 19 dia nanakora ny olona 19 azafady, dia nanakora ny olona ary nitsofina ny anjomara, ary nonireny ny vahoaka ny feon'ny anjomara, dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'izay hitsiny avy ny olona ka afaka ny tanàna. Tamin'ity tantara ity zany ty izao, reto vahoaka n'Andriamanitra ireto dia hitsofoka tao anatin'ilay atao hoe mandan'i Jeriko. Andalo amin'ny tanàna izy tsy maintsy eo ny lalaka izorany. Rehefa niala tany amin'ny toerana izay nisy azy ny zanak'Israely, rehefa teo akaikin'ilay tanàna tokoa revana dia ity akory ny agagana fa midy mafy ilay mandan'i Jeriko, mikatona ny varavarana. Ity tanàna ity nefa raha filazan'ny mpandinika ty izao, avy dia avy izany manda izany ary matevina dia matevina ny rindrina. Tsy misy na olombelona na iza na izy ho tafiditra ao amin'ny manda io na hoe ho tafavoaka ao rehefa midy izany manda izany. Tsy vitan'ny olombelona mba olombelona anazy amin'ny fahaizana na fahalalana na hery ny hoe androdana an'ilay manda ihany koa, satria ho ate matevina le izy. Rehefa nidy manda io, fiarevitra ny zanak'Israely, fiarevitra ihany koa ny Josoa mpitarika raha ahoana no atao isika rehefa tsy maintsy miditra eto amin'ity tanàna, eto amin'ity manda ity tsika ny manitsy, etsika nitsofo kanefa nikatona ny varavarany manda. Dia zao tenenin'Andriamanitra, Josoa, aza matahotra anareo fa i Jeriko mba amin'ny mpanjakana sy ny lehilahy maheriny rehetra dia efa natotro eo am-pelantananareo. Le tanàna dia mbola nidy le manda dia mbola nikatona nefa ny Andriamanitra dia efa niteny fa ho atolotro eo am-pelantananao androany. Noho izany ny havana tonga eto izay maheno any atokantrano any dia izao teneko aminareo androany. Zay rehetrarehetra nikatona teo amin'ny fiainanao, zay rehetra taky rehefa nidy teo alohanao, zay rehetra tsy azonao tao anatin'ny enim-bolana, ho atolotro Andriamanitra eo an-tananao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho atolotro Andriamanitra eo an-tanantsika ho zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao ny nataon'Andriamanitra tamin'i Josoa. Zao Josoa, andana fotsiny, atsovy ny mpitsoka ny anjomara mahafanena, dia alaivo ny fiaran'ny fanekena, dia andeha ho alohan'ny olona ireny, dia hodidiny indray mandeha isan'andro ao anatin'ny herinandro io. Fa amin'ny andro fahafito kosa dia izao, io didina impito ao amin'ny manda io anareo, ary amin'ny fampitony dia izao, rehefa maneno ny anjomara dia iorakoraka mafy ny olona dia irodana io mandan'i Jeriko io. Raha maha olombelona ry havana dia ohatry mampanontany teny Andriamanitra ô, manda ngeny eto fa orakoraka ve dia ampirodana an'io? Varavarana mita ngeny eo alohanay ka orakoraka ve dia atonga an'io sokatra? Fa Andriamanitra ry havana dia izao rehefa izy ny miasa tsisy masaka anay izany. Rehefa Andriamanitra ny mihetsika misy fahagagana tsy takatry ny saina mitraga. Halleluja! Amen na fe! No taterahany zanak'Israely zany, nataony zanak'Israely zany, akory izy ianao ny agagana, nandeha ny andro voalohany,
ohatra hoe mbola tsisy nininina jerevina tsy metsika le manta jerevina tsy misokatra ny varavarana ahoana ity na dia ny andro faharoany na dia ny andro fahatelo na dia ny andro fahaefatra hatrany amin'ny andro fahaenina ohatra ny hoe raha maha-olombelona dia ohatra zareo a mety nisy ny fampanontany any tao ohatra nomboka misalasala za eninandro niodina teto ohatra tsisy nininina mety nisy ny salasala tany misy efa ndorosaina tao hoe ahoana koa toa atao fa jerevina manta atao tsy miotsina jerevina varavarana atao tsy misokatra na mba mihetsika kely akory mipoene hoe tena hisokatra marina ve mba hampisy fanantenana ohatra tsisy nininina ntraga fa tonga ny andro fampito ryhavana niodina indray mandeha niodina indro hatrany amin'ny fanenina tonga fampitona amin'izay notsofina ny anjomara mafy faneno niorakoraka mafy ny olona fagagana ty izao nirodana ny banda nisokatra ny varavarana tafita ny zanak'Israely halleluja halleluja takizany ryhavana no nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely manoloana n'le mandan'i Jeriko zay nidy mafy ozy voalazan'ny baiboly nisokatra sa tsy nisokatra ny manda satria niasa mahery Andriamanitra zay koa ny ananako fahasahina ilaza aminao androany dia hoe na inona varavarana ny katona na inona lalana tahaka nity ao alohanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity ambolana ho avy ity dia izao oskafan'Andriamanitra ny zany ary hotahin'Andriamanitsika rehetra halleluja zay nidy tamin'ny enim-bolana lasa oskafana amin'ny enim-bolana ho avy zay nikatona tamin'ny enim-bolana lasa voy tanatana ny varavarana amin'ny enim-bolana ho avy ity amin'ny ara-bolanao any amin'ny fandrarana ataonao any amin'ny businessinao isy fagagana tsy takatry ny saina isy lalana misokatra ao ataon'Andriamanitra ka ho tsapanao sy raisinao an-tanana ny fitahina rehetra halleluja amen na ve sao anefa le izy ny fiangonana raha tianao a hisokatra daholo ary ireo karazana varavarana tahaka ny efa nikatona sy nidy teo amin'ny lohanao dia ahoana ary ny tokony ataonao satria maha-olombelona dia mety efa kivy ianao mety efa ketraka ianao mety efa nampiontena mihitsy ary ianao angambany zay angambany mety zay ny mo amin'ny fiainako ara-pitiavana na zay ve ny fiainako amin'ny asa na zay ve ny fiainako ara-bola tahaka ny efa rava ny asanao rava ny fiainanao potika ny fiainam-pitiavanao na nitokantrano efa mitsingilaila fa ozy ianao angambany ho rava tanteraka ty satria sahirana ny fiainana fa hoy aminao androany misy taridalana torevitra hoentiko aminao kosa nefa ny androany raha tianao hisokatra ao alohanao varavarana zay nidy tahaka ny endry zanak'Israely ahoana tokony atao ianao vela tahaka ny zanak'Israely any koa hoe tahaka ny ambony-ranomasina mena tabidalaka le arabaky teny tsy hitanao tsoa zay ho atao verihevitra ianao amin'izao fotoana izao hoe ity lalana ity zay tokony ampitana tena ranomasina mena eo aloha Egyptianina be dia be ao ariana manenjika ary zay na tonga ny olona ny teny hoe tena verihevitra izahay vakio ny Exodosy toko faha-efatra amby folo tsy alohanay maty tany Egypta zay maty aty amin'ity toerana ity zao nefa nitenenay taminao ry Mosesy a ohatra ny diso lalana isika sao dia tsy atintsona ny lalana sao dia mba ianao fotsiny tarika anay nefa nofaty aty izahay satria ranomasina ny eo aloha fahavalo manatona valeriana manenjika fa saingy izao ry havana hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy amin'ny Exodosy manao hoe Mosesy a kapohy ny ranomasina kapohy amin'ny teny any an-tananao io a fa sokafako ny rano androany a dia hisy lalana ampovoan'ny rano a dia ho tafita ny zanak'Israely rehefa notanteraha zany rehefa nataon'ny zanak'Israely zany ny zavatra mampaheribety izao rehefa netsika Mosesy a niaraka tamin'izay niorongorona ny ranomasina afato amin'ny akavanana sy amin'ny akavia nandeha tany maina teo ampovoan'ny zanak'Israely tafita somatsara satria nisokatra ny ranomasina ranomasina ren'Andriamanitra ny nanokatra azy mantany Jeriko zay goavana tena goavana ary matevina azy ain'Andriamanitra nanokatra azy ka zay fiainantsika sy ianao ve amin'ny anaran'i Jesosy oskafan'Andriamanitra zany androany halleluja amen na ve fa hoy aho teo hoe tsy ny olona rehetra zay milaza fampivavaka na manoko an'Andriamanitra nefany dia atsapa izany varavarana misokatra izany daholo
fa misy fepetra misy taridalana atolo-tandriamanitra ary omen'andriamanitra atsika androany raha tiatsika hisokatra midanadana ny varavara-pitahiana sy ny fahasoavana ary ny fanambinana eo amin'loantsika. Voalohany amin'izany dia ity, inona ny tokony ataonao raha ho tianao hisokatra ivaravarana izay tahaka ny efa nikatona teo aloana eo? Voalohany maneky ianao ho tarihan'Andriamanitra ary avelao izy nandeha eo alohanao. Amen. Maneky ianao ho tarihan'Andriamanitra ary avelao izy nandeha eo alohanao, tahaka ny tamin'ny andro zanak'Israely teo amoron-dranomasina mena, tahaka ny andro zanak'Israely izay teo alohan'ny mandan'i Jeriko izay nidy. Ozy Andriamanitra tamin'ny Kirosy hoe andeha eo alohanao satria olom-baositra ianao, dia sokafako daholo ny varavarana nidy teo amin'ny lohanao ka tsy avelako isy anidy intsony izany. Mazava be zany fa fantatr'Andriamanitra hoe raha ianao ny andeha dia tsy ho voasokatra io. Raha mba olombelona anao mety tsy vitanao ny anokatra an'io, fa rehefa Andriamanitra ny eo alohanao na mafy tahaka ny ahoana ary nidy ny varavarana, tsy maintsy misokatra io amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Ka izay indrindra teneniko taminao hoe maneky ho tarihan'Andriamanitra, avelao Andriamanitra ny eo alohanao. Mety efa nitady lalana ianao fa tsy tafavoaka ve? Mefa nitady hevitra ianao fa mety tsy hisokatra ve ilay lalana? Ozy ny tenin'i Jaona 4:19, izaho Jesosy ny lalana, famarinana ary fiainana. Iza zany ilay lalana afaka hanokatra ny varavaratsika? Jesosy. Amen. Miatso anao avelao Jesosy Kristy Tompo, nitarika ny fiainanao, anapaka ny fiainanao, fa raha omenao an Jesosy io androany, ainy manokatra an'io. Ity ny teneniko amintsika mba inonao tanteraka izao afatra izao. Maty Jesosy tonga dia alefako any ny tantara. Rehefa maty Jesosy dia mifinosina lamba, nalevina tao am-pasana, narindrina mafy ny varabara-pasana. Raha maha-olombelona dia efa hoe vita izay, tsy afaka tsony izy. Ary zao voalazan'i Jaona 1:20, na i Marta ary dia niteny hoe maimbe iny Jesosy, maimbe izy izay. Azafady tamin'ny andron'ny Lazarosy ndray iny tantara iny, Jaona 1:20, hoe efa maimbe iny Jesosy tsy izy azo atao tsony io. Fa rehefa Andriamanitra no miasa, rehefa Jesosy Kristy no miteny, rehefa izy no mitaridalana, misokatra ny varavarana rehetra. Natsona fotsiny Lazarosy dia naninona? Mivoary Lazarosy dia nivoaka avy any am-pasan'i Lazarosy. Androany any koa miteny aminao, hiatso ny fitahiana rehetra, hiatso ny fagagana rehetra, hiatso ny fanambinana rehetra Jesosy, izay tahaka ilay fankatona tao anatiny tao. Hivoaka zany androany, ho tahian'Andriamanitra ianao. Dia iverenako ilay tantaran'i Jesosy. Tao am-pasana tao ania izy, tsisy afaka natao intsony raha maha-olombelona. Fa ozy ny Baiboly resin'i Jesosy ny fahafatesana, tafavoaka atao anatin'ny fasana izy, nefa ny tamin'ny heriny. Ka hoy aminao, iolanao, fahasairananao, tsy fahombiazanao hatramin'izay, tahaka ny katona daholo lalanao, tsisy afaka alentsony ve? Andao apetrao amin'i Jesosy eo, fa hainy manokatra an'io androany. Amen ve? Hainy manokatra an'io androany. Amen. Tsy maintsy tafavoaka amin'ny fiainanao e. Halleluja! Zay ny voalohany. Faharoa, miantso atsika ako anefany, raha tiatsika ho tonga Andriamanitra hamonjy atsika, hanokatra varavarany amin'ny lohantsika dia ity, tandremo manota. Anisan'ny sakana anankiray ngeza be, mahatonga n'Andriamanitra tsy afaka hiasa hamono varavarany amin'ny lohantsika mantsiravana dia ny fahotana. Manakana n'Andriamanitra ny ota, tsy hamonjy atsika, tsy hanampy atsika, ary tsy afaka manokatra ny varavarana midy amin'ny lohantsika Andriamanitra raha misy fahotana mbola hitan'Andriamanitra eo fiainantsika. Ka hoy aminao hoe aleo esorina ny fahotana. Misy raha tanteraka amin'ny fanao zao tontolo zao, aza mandeha miazakazaka makany amin'ny fahotana izany na amin'ny fanao zao tontolo zao, fa ndao hiankina amin'Andriamanitra, hiala tanteraka amin'ny ota. Amen. Faharoa, fahatelo azafady, ekeo Andriamanitra sy ny teniny, ekeo tsy ampisalasalana ary manala finoana, fa rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy maintsy hamarininy amintsika izany. Amen. Ekeo izy Andriamanitra sy ny teniny, ekeo tsy ampisalasalana izany, izay lazain'i Jesosy dia ekeo ry havana.
ozy Andriamanitra tamin'ny Josoa teny anao amin'ny olona mandana hididiny ny tanàna amin'ny andro fampito dia ataovy mipito zany raha olona tsy mino a raha olona mpisalasala raha olona metimety zany koa ve dia mitombona dia tsisy mandanyrodana teo alohany ary tsisy varavarana sokatra teo amin'ny fiainany fa i Josoa dia resy lahatra hoe rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy maintsy tanteraka izany lazainy izany rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy maintsy mitranga izay lazainy tsy nisalasala Josoa fa nino izy ary finoana ozy ny baiboly no nandehana ny zanak'Israely nitarihan'i Josoa nandidina ny mandan'i Jeriko ka nirodina teo anatrehan'izany manda izany finoana n'le teny izay lazain'Andriamanitra amen na ka hoy aminao manao hoe raha tiana hisokatra ny varavarana izay nity eo amin'ny fiainanao raha tiana hisokatra ny lalanao arehetra androany dia mino izay lazain'Andriamanitra mino ny tenin'Andriamanitra ry havana miantso anao atena hanana finoana fa ity problème mipetraka mantsy maro amin'ny olona te hita lalana misokatra amin'ny fiainana any amin'ny asa any amin'ny arabola any amin'ny fandarana any amin'izay atao rehetra any amin'ny fiainana fa ny olana be dia be ny olona tsy tena mino ny tenin'Andriamanitra misalasala ny olona manoloana ny famarina ny tenin'Andriamanitra Josoa tsy nisalasala mihitsy rehefa Andriamanitra no teny hoe andana hididiny ny tanàna tonga dia babo ny tao am-pony hoe tsy maintsy hisokatra i varavarana io zany fa ny hoe fiapetra ekena tsy avy salasalana izay lazain'Andriamanitra ka hoy aminao hoe zay volona rehetra akatoy izay lazain'Andriamanitra amin'ny alalan'ity baiboly ity dia izao isy lalana mahagaga hisokatra amin'ny fiainanao ary amin'ny team-bolana ity ho tsara lavitra noho ny tamin'ny lasany team-bolana ho avy ity anday hitehaka mahafaly Jesosy sika rehetra ho faranako ary zao tenin'Andriamanitra izao manatrika ty fitombavaka eto ampiangonan'ity ve ianao manaraka ny fitombavaka kosa ny anaty Facebook amin'ny tokantrano ve ianao maro aminao no mitsapa hoe nisy fahasairanana lalana ankatony tahaka ny tsy tafavoaka intsony tamin'ny bolana ve tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy hisokatra ny varavarana rehetra hotahin'Andriamanitra ianao ho ambinin'Andriamanitra amin'ny fiainana voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery any andaontsika hisaotra an'Andriamanitra raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay no ny alehibe ny fahasoavanao sy ny fitahinao isarako manokana zany teny nampitondrainao azany androany apetraka ampela tananao Andriamanitra rainao eo izao fotoana izao ny fiainan'ny olona rehetra ny hoafin'ny olona rehetra ny anombolana ho avy hotahinao anokatra varavarany amin'ny loanay Andriamanitra ianao hotahinao manokana ny fandarana ny asan'ny olona ny fidiram-bolana ny fiainatokantrano fiainam-panahin'ny olona anokatra varavaranao Andriamanitra ka hitasany soanay amin'ny anaran'i Jesosy voata manokana ny olona rehetra amen alleloia dia milohan'ny amaranantsika ny fotoana zany andaontsika hiroso amin'ny fandarana manaraka hitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra isika hitondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra atsika ihany koa androany ihany koa moa ny lahady voalohan'ny volana dia andehantsika hitondra ny laky dehibe ho fanohanantsika ny asan'Andriamanitra araky maraky dehibe azy dia ataovy amin'ny fono rehetra izany fa zay olana mafy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy tahin'Andriamanitra andaontsika tonga dia hitondra ny ampafolo-karena ary androa ty aloha dia tatazany amin'ny toerana mifanatitra rehefa avy eo koa sika hivavaka ny amin'izay fanatitra izay tonga dia ataontsika izany tompoka amin'izao fotoana izao anao hira fidirana anankiray ny pidera Isa,
Ufesa tawa Kalvari Ufesa chira utaku Yala Ufesa chira utaku Ufesa tawa Kalvari Ufesa chira utaku Yala Ufesa chira utaku Chira utaku Yala Ufesa chira utaku Yala Ufesa chira utaku Yala Ufesa chira utaku Ufesa chira utaku Yala Ufesa chira utaku Alleluia. Dia raitsika ho fahasoavana lehibe ny fotoana nahafahantsika nompon'Andriamanitra teto tamin'ity androandroany ity ka dia samy ho tain'Andriamanitra samy mahery daholo tsika rehetra. Amen na misy androany moa le fameriantsika ilay raky dehibe fanaontsika sambolana dia manaova tsara mihitsy anao famparitrona ny asan'Andriamanitra. Ndao tsika mbola hanao hira anankiray farany mialohan'ny tena isarantsika tompoko. Avelao yakatra ny filone Avelao yakatra ny filone Avelao izay mijery ho tena mitalao hoe verony anao izao tontolo izao milaza tsotsy izao hoe tsy misy azata eo amin'ny sakasakany eo amin'ny tsisy azaleny Paresi, izo tuturi zaze bo manubukaya now, sisi de nawe, ileta jabi nawe, uruni wanawe. Avelao, Avelao, yakcha ni filune, Avelao, yakcha ni filune, Love me now,
avela yakatra ny finon'le avela eo amin'ny sakasakane Analalanize, eo amin'ny tsisandale analalanize, Andriamanitra mande analalanize, empamatsy lehibe analalanize. Rehefa tsy tany izay atao aizany Andriamanitsareo ny Andriamanitsareo ny Andriamanitra efanjaka rehetra hoe ao an-danitra hoe manao zay tiany atao avela oeye Avela, avela avela, avela yakatra ny finon'le avela 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 avela, avela avela yakatra ny finon'le avela avela avela, avela avela yakatra ny finon'le avela 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 yakatra ny finon'le avela Ivavaka amarina fotoana isika. Ry Andriamanitra io, vita somatsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity andro androany ity. Sambatra izay satria manompo anao Andriamanitra tsy to, manompo anao Andriamanitra velona. Ko ankehitriny dia mametraka amin'ny fiainanay eo an-tananao izahay. Raha hiala eto, andeha hody any amin'ny tokantranony tsiraray avy. Ary ny fiainanay androany manontolo dia tsofina rano, ianao no mitantana azy. Matoky ianao izay Andriamanitra tsy to, miasa izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo. Amen. Ny fotoana antsika andavanandro moa tsy miova azadiny tompoko. Mirava izantsika rehetra.